de rehefa azonjareo am'izay le fanjakana de rehefa nanamboamboatra an'le firafitra le gouvernemanta teo de rehefa nitady an'le manam-pahaizana izy zany tontomota de etra nahita tampoka teo ianao akoatran'le secrétaire d'état rosy telo misy vice ministre andray koa miforoporony reto avy eo a niasa tem-bolana sa sy volana le vice ministre rehefa avy nanao badrada tsy fantatra hoe nyteny amin'ny teny tsy fantatra zay le anankiray de ny ray niady tam'le tena ministre eo amboniny a de mifoanana indray le vice ministre fa samy tsy naomby fotoana fotsiny lany zao ndray mamorona secrétariat d'état efa nisy secrétariat d'état koa nge zay fantatsika fa ny foronina moa ty resaka hoe resaka ville nouvelle sy resaka an'ity de otrany hoe andrasana le résultat fotry ny tsy mahita nininina misy tsika zany fa ny tena aingana ve de hoe mametraka vato fototra sy tsangam-bato aloha zany natao de tsy suiten'le asa tsy fantatro a za variana ka inona moa ny zavatra zao tena hitako zany aty am'le firafitra le fomba fitantanana mihitsy tsy tonga sainy reo olona reo hoe tsy manam-bola nge io fanjakana io tsy tonga saina ohatrany tsy tonga saina loatra am'izay izy a tsy haiko mety mahita vola mety mahita financement hoe quelque part izy ampandehanana aingana an'le fanjakana fa raha fijeriko azy satria lasa misy doublon a le ministère am'le secrétariat d'état rattaché à la présidence de efa tsy mipetraka zany de zao hoe tsy mbola nome koa le olona de ahoana zany fomba fiasan'le gouvernemanta mihitsy mana ahoana rovina vo tena vonona hoe hiara-iasa daholo izy rehetrarehetra zao to micoinsa le fanjakana manaovako hoe coinsa ny fanjakana hatram'izay 1960 nakaty mba natao aloha atao hatra 1975 nakaty a rehefa volana novambra sy desambra budget manaraka no efa angalana iexécutena ny budget novambra desambra manamarana ny taona iny zany hoe raha zao zany a vola everina budget tokony ho azo tamy janvier février 2024 raha ny fanao hatram'izay no efa nampiasaina ny en-12e taty am 2023 zay ny fomba fanao zao ara to mikoinsako ny janvier sy février ary ty to ohatra ny koinsako ny vola mba ilazana resaka mandeha eny hoe ary to mbola tsy nandeha ny fandoavam-bola am'izao janvier sy février zao a everina fa misy vidin-javatra be deabe amin'ny importation na nyle tsina etsetratsetra miditra de mahatonga an'le hoe somary misy vola kokoa ao amin'ny trésor zany nefa to tsy zay le mitranga engane ka ho diso ny fitenenantsika eto engane ka ho feno vola ao fa ny fahaizana mampiasa azy ny mety hoe hafahafa fa be loatra le projet de ohatr'zay ny fipetrany ry faniry raha iresaka maimaika fotsiny an'le resaka hoe firafitra le fanjakana le fomba fiasa aloha 2018 à 2023 tsy fantatro ry faniry fa faniry mpanao gazety a misy zavatra ray na roa tena hoe goavana vita ve teto 2018 à 2023 fa faniry mpanao gazety fa za aloha ohatrany tsy flyover famaritana an'le goavana tontomo ohatrany hoe flyover ay grand projet autoroute tana masoandro isy de oka hoe aka faniry oa no mpanao gazety maharaka an'izany hoe ny ary kosa mba ohatrohatr' zay a za mety tsy maharaka eny mety navita izy colisé angamba tsy fantatra tsisy retombe colisé tsy hoe manampim-bava reny ohatrohatr' zay zany d'accord tontomota resaka style na gouvernance moa resahatsika na hoe tena le style moa zany le tena hoe etry ny endrim-pitantanana mihitsiny zay zany le tiatsika tongavana an'ly satria ty moatsika zany pakatahako ohatry ny avy any ivelany mampiady boay kely prime ministre ny any frantsa de iny koa mampiady boay kely ho ministre ao anaty gouvernemanta zany fa iny koa moa adevitsava mihitsy moa ny Henri Attal any frantsa any iverina ako amina zava-misy amin'ny akabeany ary matombotarison satria lina am'zany mpanaraka atsika am'izao fotoana zao miresaka tsika hoe resaka structure tena sahirana hatram'izao moa tsy mety teraka le resaka secrétariat d'état zany mbola andrasatsika ny am'izay fa mbola andrasatsika ihany keo hoe aiza ny budget esan'ireo ary asa dinoitsika reo olona fa rehefa misy fananganana gouvernement eto an'izao indrindrandrindra famoronana départementa na fanakambanana départementa
na fanasarahana departemanta de mbola mandany fotoana ny resaka administration am'izany, mbola mandany fotoana ny fikirakirana ny teti-bola-panjakana amboarina sy ampiodinana am'izany departemanta samy hafa esana izany. Tsy hoe icréenao ministre délégué de vetivety kely de vitany am'izany secrétariat d'état izy teo chargé ny gendarmerie nationale ty ministre délégué na ny anarany fotsiny ary de efa samy hafa dikan'izay na ny endriky ny zavatra ho atolotra sy hoentina teo ambany fiarin'ny défense nationale ty efa azo lazaina fefa mba mizaka teno ministera de misy anton-javatra ilaina fandaminana ny amin'ny fikirakirana ny taratasy sy ny kirakira arabola de ohatran'izany raha ohatra ka nandeha rery teo ministeran'ny asa tanana zao izy miaraka amin'ny fizahatany dikan'izay eo amin'ny lafiny fikarakarana ny taratasy na ny appellation na ny cachet rehetra ny niveau ministère ny organigramme aty amin'ny centrale makany amin'ny régional sy ny sisa hafa daholo ny fipetraky n'izany mainka moa ianao famorona secrétariat d'état de mbola andany firy volana indray akoatry ny hoe efa pertitsika économiquement pertitsika financièrement satria tsisy vola miodina ato anatin'ilay firenena am'izao fotoana zao de mbola pertitsika amina resaka fotoana zany hanao fandaminana am'izany fananganana am'ireo tompona ndraiky sasamy hafa zay tsy maintsy andalo eo anivon'ny conseil des ministres zany ho an'ireo olo-mpanjakana samy hafa ampedina eny anivon'ireny secrétariat d'état na ministère délégué na ministre zay ministère zay atsangan'ireny. Mila mahafantatra an'izany isika vahoaka fa tsisy zavatra mandendeha ho azy fotsiny am'izao. Marina. Tsisy famoam-bola mandendeha ho azy fotsiny am'izao ary tafiditra ao anatin'ny administration publique zany rehetrarehetra zany. Misy kirakira takin'ny lalàna ny amin'ny fomba fampanajana am'izay hoe tena inona natao hoe fitantanan-draharaha. Dikan'izay zany mila fantatry ny ambahandain'ny vahoaka zany fa tsy hoe rerakintsika miazakazaka mitady vola isan'andro san'andro dia tsy mahafantatra akory hoe inona zany secrétariat d'état zany, inona ministre délégué, inona ministère anakambana sy ny sisa etsero tsia. Satria rehefa tena olo-pirenena tsika de mila mahafantatra ny zava-misy any ivelany rehefa mandeha tahaka izao ny formation na gouvernement na fametrahana ireo tompona ndraikitra anivon'ny gouvernement de samy mitongila tsofina daholo ny rehetra tontomota. Rehefa niala zao Elisabeth Borne de tsy hoe Elisabeth Borne niala de nisoloana amin'ny prime ministre fotsiny de vita de nangatsitsika am'izao fa zao niditra tamina formation na gouvernement vaovao eny ary Gabriel Attal natao premier ministre lalàna mametraka azy de mandeha le fikeonandohany Gabriel Attal sy Emmanuel Macron de mandrafitra vaovao de naverina ry iza le tovavy etry ny karakarana tamin'ny andron'ny Sarkozy taty iza moa ny anarana izy iny Rachid Aïda taty misy zavatra ohatran'izany de mitonginana ny olona hoe miverina hony i Bruno Le Maire ihany ny finance izany ary amin'ny ministère de l'Europe sy ny resaka domtom sy ny resaka d'outre-mer zany sy ny karazany i Stéphane Séjourné vadiny Gabriel Attal ve misy dika zany teneniko zany de mihaino ny olona Gérald Darmanin ny ary amin'ny intérieur mbola ianona indray ny ary amin'ny éducation nationale mihaino ny olona ary ny olona tsy lany olona atolotra satria formation any anany ny ampedin'ny olona École nationale de l'administration any Paris zany moa bandy ampedin'ny Macron am'izao fotoana zao promotion Edouard Philippe sur Castex bandy crack daholo ny ampedina ary efa fantatra ny anazy hoe raha ohatra ka misy ministère anankiray milasy ministre ray milasy de efa tonga de misy bobaka be raisina misafidy fotsiny eo de suivant le resaka tantara sy ny resaka
programa sy ny projet am-panjakana no ametrahana olona fa tsy hoe ity mahay ny resaka roazina volam-panjakana ity mahay resaka aménagement na crédit ity olona ity a efa enjana be raha montazina projet de mivoaka ny volany amin'ny bailleur de mety mahita dipany kely am'ity na mety ahazona commission na ity olona ity de mifandray amina organisme ohatran'izao a de mety ahazona vola ohatran'izao raha ity nitendrena fa tsisy resaka développement mihitsy am'zany rehetrarehetra tsy ohatran'izany le any ivelany eto amintsika le izy ohatran'izay tontomota mba mahatsiaro kely an'izany resaka resahan'ny faniry zany a de mahatsiaro a zavatra mitranga tany Senegal farany teo amin'nandavana candidature ny zanako Wade Karim Wade nandavany cour constitutionnel cour ACC constitutionnel en Sénégal teto amintsika moa izy CSI taloha de avy eo hoe ACC fa zay inona ny zavatra mitranga tena ohatra amin'ny mahatsiaro hoe jerevy tsara ny toetra an'le fanjakana frantsay a nangataka le candidat tany Senegal hoe foany ma frantsay a sy ny andro herinandro izy tonga de navoakany ity teto amintsika hoe vazaha mihitsy le candidat nandany mamalagasy azy izy fa vazaha de nangatahana hoe ahoana ngany raharahin'ny frantsay ny zavatra nataotsika ny ala elon'ny malagasy tamy zavatra mitrangy zany a sy ny raharahin'ny reto frantsay reto fa nijereny fotsiny sy ny foanany akory ilay hoe mahavazaha ty candidat le candidat koa moa tsy nitaky an'izay satria ny azy le hoe nationalité njana ny tena mahanina azy angamba de tsy nitaky izy fa ny tiako resahana de zao tena somary ohatra ny fijeriko azy tena ohatra ny couillonné-ny reto frantsay reto mihitsy ny vahoaka malagasy tena fanaovana tsitsinina ny vahoaka malagasy zavatra nataon'ny fanjakana frantsay maninona ry amin'ny anina anankiray ianao a le ary maivamaivana kokoa satria nyreny ny tena frantsay fity tsisy idiran'zany de navelanao tsy mbany sy tomponao hoe enao vazaha aza miditra am'le fifidiarana malagasy ianao zay nge de nandamina zavatra be de be teto amin'ny firenena fa tena tsy mihevitra n'le vahoaka malagasy mihitsy tsy mihevitra n'le vahoaka malagasy mihitsy reto frantsay reto kanefa ke mpafantatra ihany hoe manahoana ny fiheveran'ny reto frantsay an'reto malagasy reto hoe frantsay ange ka mihevitra hoe le malagasy ce sont des mateux ireny de geny hautes études commerciales reny nanompo firy taona ngiara-manatsoa mbola ao anatiny tatana ny HEC foana reny nge malagasy ry Arthur le mathématicien nalaza be hoe 5 taona de efa natao chercheur tany fra malagasy nge reny de ny malagasy indray no couillonné-nao andraso moa fa tsy ho ataoko an'izay ngamba le fitenena malagasy indray no ataonao tsinitsinina ohatr' zao tena tsy asianao fiheverana mihitsy za mihevitra fa zao tokony mba hanao felatsi ny goavana amin'ny vahoaka malagasy a ireto frantsay reto fa tena tafa oatra ny zavatra tokony ho atao a ny ataony eto amin'ity resaka fitondram-panjakana malagasy ny resaka faniry teo hoe secrétaire d'état sy ny etsetra ngiara-joel sy gouvernement anio ange ny nanomana ny loi de finance 2024 ny efa programme tany ve reo secrétaire d'état hoe rattaché à la présidence reo sa taitaitra tao de natao teo fa ho anatin'ny budget présidence ve reo ary raha ohatra tsy eo reo tokony efa nampivorony député aingana mba hanitsina n'izy fa tsy normal mihitsy ange tsy araky ny tokony ho izy zay le izy rehefa hoe tsy mirindry tsika nge tsy miteny hoe anomalie sy ny etsetra fotsiny fa zao ny incohérence rehefa tsy mirindra ny zavatra de mandeha any amitsisy ka misy tomobile mandeha de pneu ray makary ny ray makary tsy andeha araky ny tokony izy io tomobile io problème parallélisme mandray zay mba hay ka ohatran'izay le izy hoe tsy nisy programme vita zany tamy budget 2024 zao le izy misy mazitapiko hoe misy an'izao tsy mbola enoeno akory hoe isy fiantsonany député ivory ho fanitsina ny teti-bola tsy manam-bola na présentation na PGR tokony iatsona session extra aingana zany raha everina zany fa hoe maika ampandroso
am'le hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso moa zany le fitoram-panjakana zay zany ny heveriny fa tena hoe tsy hitako moa hoe slogan tsy hitako atao hoe leitmotiv tsy hitako atao hoe devise tsy hitako mihitsy le izy ohatra mahita karazan-javatra resahana foana le fitoram-panjakana fa raha ohatra zany ka tena hoe maika am'le asany izy zany de ny zavatra nataony voalohany rehefa tafapetraka lay gouvernemanta vaovao dia afaka nandray fiatsona parlementa ivory teo anivon'ny conseil des ministres anao session extraordinaire ahafahana mandroa sosikevitra an'ilay programme général de l'état aloha validena hoentina eo anatrehan'ny solombavam-bahoaka zay nge nambaran'ny lalam-pandroenany zay mihitsy de iny rehefa avy eo no ahafahana mandrindra ny fitantanandraha rehetrarehetra satria misy politique nationale be da be ao zay ahafahana mitondra an'ireo programme anasa zay nomany le fitoram-panjakana zao moa zany tsika tsy mbola mahita zany eo zany tsy fantatsika eo revoina le convocation ana session extra misy vola aveo satria rehefa manao session extra koa dia ny gouvernemanta miantoka an'iny iny tsy ao anatin'ny budget ny assemblée nationale fa ny session ordinaire indro ny volana mesy ny volana octobre no fa ao anatiny ny budget ny assemblée nationale session extraordinaire ny gouvernemanta amin'ny mampiantso ary ny gouvernemanta amin'ny mahamian'ny ordre du jour dia izy ireo zany no manefa ny fandaniana ao anatin'izany petraka ny fanontaniana zany ka izy angery ifaniry dy zao tam'ireny alohan'ny fifidianany reny to nisy fizaram-bola betsaka ery tam'y mpitandro ny filaminana ny endramin'ny tesiny etsetra nde atao hoe tsy corruption zany mety nisy nahazo ny oatra angamba noho ny antony samy hafa fa zao reny tsy de tena budgetize reny ny marina fa noho ny antony samy hafa tena mena zaraina aninona ijoro ao amin'ny 13 mai nandritry ny 2 volana isakana zay isakana ampanohatra sy ny collectif tsy fantatra aloha zay hosakana fa zao nijoro teo izy aloha nitako de zay lazaiko ka ny tiako resahana vidina lafo reny aty arina satria zavatra tsy sao anatin'ny teti-bola no amoahana vola zao manjary sahiranytsika eo zany tsika zao ry faniry eo am'izay zavatra mitrango zay firenena kehitriny na eno amin'ny faniry tany am-pendoana ka ny WRI ary atao tapitrisany tsy misy oza hoe de malahelo ny tena za tena malahelo satria efa hitako zany ekôla tam'zao fitondrano zao rindrina mijoro tsisy W na ray ary fa latapatra de tableau noir solaitra be zay ny misy de ny ankizy zany eo amin'ny tany eo no manoratra hitako zany fa tsy tataraina zany de zao anao manao hoe rota tsy fantatro no mba efa nahazo W firy za tsy mino an'izany hoe nahazo W le izy fa raha nanisy ary raha nasina de zao hitanao le voloso moa le bararata lehibe zay volo reny no atao anakiroa tapahana diny no atao W asina tongony diny ny tonga de atao W zany no ekôla nisy zany ny ekôla nisy teto ka miteny faniry hoe zao tsisy rotapitrisa ary mba tsy niazakazaka reto namana sy tapaka naka marsé an'izany fa mahafantatra koa ngamba hoe raha misy marsé ary zany toatra le ahoana le vola azona vola enganeka zany ve misy vola hoe fa akoatran'le misy vola dia voasoratra mazava amin'ny lalam-pandroenana ny fanjakana no miantoka mahamaim-pona ny fianarana ty amin'ny ambaratonga voalohany ary tena mampirisika mihitsy ho zava-dehibe ny fampianarana amin'ny fanabeazana zany ho an'ny malagasy dikan'izay zany tsy takiana aty amin'ny olo-pireneny zany hoe manaova ezaka W nareo zay nge le tenentsika hoe ny asa fanjakana mandrindra amin'ny akapobeany ny fiainan'ny firenena sy ny fiarahamonina izy no mitantana an'le volam-panjakanao izy no mampiatra ny lalàna ary izy ihany koa no manendra an'ireo olona zay hanatanteraka an'ilay asa-panjakana ko maninona mbola vesarina azadinotsika any ambany volo rehetrarehetra mbola saina mitondra kitay kely azany mpianatra andraholony le mpampianatra sakafo mpianatra
aza tonoitsika any ambanivohatra any ray aman-dren'ny mpianatra mbola vohatra rehetrarehetra any ny tena zao ngery fanire misy an'izany a tena mampalahelo mantsy de zao ny fiakatry ny arikare-pirenena ny arikare-pirenena rehefa mandeha io fanabeazana io ohatrany hoe hitanao le any amin'ny sosiete formeny de moa zany misy kivazivazyn'le namana zay za raiko amintsika any hoe atahorako le stirafanily raha ohatra ka le fanjakana mangataka w mbola azo eritreretana zany angataka lakire amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra zany reto fanjakana fohy be reto tsy azonao sakanana amin'ny fomba fijeriko daladala ohatran'izany nefa mampisaina ny olotsotra zany ahoana moa ny eritreretanao tampoka le fanjakana zay milaza fa hoe navita sekoly manara-penitra manarivony maro be nabotsibotsina mihitsy le izy tena mitsinjo an'le tena mpianatra tena manao niezaka manao kantina manao nataotao daholo nge signaturana kantina nge hitantsika nisy an'izany ane ay hangataka w amin'nisam-batan'olona de hoe tsy vola fa tonga de mba tonga de w asana fanjakana anizy zany zay ny ilana an'le partenaire multilatéral sy bilatéral mila matanjaka be ny ministra mahay an'izany raha problema na w ay zao nahitana